dia kristiana no jerentsika eto zany hoe nazo to hitantsika misy philosophe be dia be fomba fijeriny zao tontolo zao ny fiezahany zao tontolo zao mamaly an'le fanontaniana zany a iny navoaka teo iny fa mila fantatsika koa fa tsy hoe tsy niezaka ny kristiana namaly an'le izy zay vao tonga tamin'le conclusion ny am'le famotinana hoe tsy hita le ratsy fa tena niezaka le teolojianina tena nikaroka nisy nandany ny andro ny ray manontolo nandinika baiboly sao de hita ihany le izy nisy nanao théologie dia nanao spécialisation tamin'ny hoe avaizany ratsy zay aloha mila fantatsika zay tsika vao tonga aty am'izao zavatra teneninay zao hoe vérité opaque le izy donc tsy hoe kamo ny kristianina dia navelana izy fa tena niezaka izy fa tsy nahita dia io jerentsika androany hoe inavy ireo karazana tentative andrana nataon'ny kristianina zany dia any amin'ny farany any kristianina manoloana ny ratsy fa ity ataoko any amin'ny faran'le gasamainy be androany kokoa zany aorinany manoa ireo fanazavana nentin'ny kristianina anazavana hoe avy aizany ratsy taditsika ny fanombohan'le intervention ko tsika zany zao efa mahita hoe vérité opaque le izy fa miara-manaiky an'izay tsika mbola kristianina daholo hoe tsika aloha sa de efa misy lasa aty dia miara-manaiky isika zany fa andriamanitra maso mandidy andriamanitra ao amboniny ratsy tsy ao ambaniny ratsy izy ka milany ratsy zay vao manao ny tsara zay vao misy mifamonjena dia mipetraka ao ambanin'izay reto ny fomba fijerentsika nreto fijerina kristiana reto ireto avoakako reto zany dia le tsy nety niezaka fa tsy nety introduction kely aloha zany anomboako anazy hoe mila fantatsika faliana amin'io fanontaniana daholo ny olombelona dia kristianina ao anatiny indrindra rehefa marary azy ny fisiny ratsy tsy isan'andro kosa ianao no mametraka zany hoe pourquoi tsy isan'andro eny rehefa misy zavatra manjoanao io zay vao tadidinao io fanontaniana io amin'ny zavatra ratsy manjoanao rarement tena mahalana be ianao mametraka hoe fa maninona misy ny ratsy rehefa manao vacances any Majunga am'le masoandro tsara eny fa maninona kosa andriamanitra misy ny ratsy sarosarotra zay tsy dia tonga ansain'ny olombelo raha tsy misy loza manjoany anaza na ny olona tiany na ny fianakaviany dia resako aorinao zay fa hitatsika amin'izay zany fa frustration izahako miteny gasy madio androany fa frustration frustration any anaty fikorotanana anaty vokatry ny fisian'ny ratsy no mahatonga ny olombelona mametraka ny fanontaniana io ary mahatonga ny filozofy rehetra teo sy ny kristianina ho jerentsika reto miezaka manome valina satria te hanalefaka n'le izy marary le ratsy sanatriavan'ny lela vava miteny accident dia misy havana maty marary zany dia mitady valiny fa maninona zay eo anao no mitady an'le izy fa tsy sany amin'le vacances mihitsy dia ireo filozofy ireo frustré amin'ny ratsy ireo kristianina ireo frustré amin'le fisin'le ratsy dia te hanalefaka an'iny izy ny zavatra tsy fantatra mako no mampatahotra no tena ratsy on a peur de ce qu'on ne connaît pas ka rehefa mba ezahanao rationalisena zany le ratsy ary ohatra nataondry Hegel teo ohatra nataon'le gnostique teo ohatra reny tentative hanala le frustration daholo raha mba haihaiko zany hoe avaizany ratsy raha mba vitako nanome fanazavana kely dia mba tsy dia marary izy zany fa ohatra le tenen'i Jesosy de sito hoe justifie kely zany le ratsy ay kosa ay nisy mba yin et yang dualité dia malefaka izy nisy ezaka mafy sy maro nataon'ny kristianina malina amin'ny fanontaniana ny andrana rehetra nome fanazavana momba ny fiaviany ratsy dia nandamoka avokoa nefany raha te hijanonao kristianina ianao tsy mety le fanazavana tomarina ny misy raha vao tena jerana amin'ny logikany hoe illusion de rationalité filazana azy hoe ohatran'ny rationnel le izy ohatra mitombona zany fanazavana zany raha vao verina mipetraka ianao verina mandinika le izy ay tsy mitombona zay le hoe illusion de rationalité satria tsisy mavaly an'io ny tanjon'ireo fanazavana ireo dia ny hanavotra an'Andriamanitra surtout amin'ity partiako ity na le filozofy zany efa hanaratsy an'Andriamanitra izy fa amin'reto kristianina reto zany sady tia ny Andriamanitra no tsy tia ny olona eritreritra fa ratsy Andriamanitra dia avotan'le Andriamanitra zany mba tsy ho pain'ny olona avotany ils veulent sauver Dieu
dia maka dia mamorona teolojia fanazavana ny ratsy izy dia iresaka an'ireo malaza indrindra amin'ireo fomba fijery ny kristianareo tsika androany tsy vita araka ny tenen'ny tsoro teo na adiny telo izy le moa zany adiny telo na mbola andro ray tsy vita tena mila namintina be mihitsy tamin'ny nanao fikarohana n'ity zavatra ity fa ireto ny hitako hoe dominant indrindra teo amin'ny tantara sy amin'ny ny anteolojiana presque zanak'ireto le fanazavana rehetra zany voalohany amin'ny teny frantsay tena malaza anazy fa ezahako adika teny gasy any Saint Augustin tena nanomboka an'izy ity teolojiana tamin'ny taonjato faefatra tany fa zanazanaka ity zavatra teneny Saint Augustin ity nibetsaka amin'ireny fanazavana hatramin'izao reny hoe le mal est une imperfection locale tsy fahalavorariana antoerana imperfection locale mazava io rehefa avy fa aza matahotra faharoa ny fahafahana amin'ny safidy libre arbitre ihany koa dia hanazavany kristianina betsaka ny fiavian'ny ratsy fahatelo ny antsoina hoe dialectique fantatsika raha vao tamin'ny antra filozofia le hoe asiana thèse de antithèse de fa ito explication du mal par la fécondité du négatif tsisy azo izy amin'izany fa rehefa aveo ok tilo le voalohany le mal comme une imperfection locale zao ny tia nytenenina am'le imperfection locale inona contraire locale dia ny global zany ataontsika hoe boribory ngeza be dia le local anatin'ny boribory misy boribory kely maromaro tsy tena ratsy ny ratsy ozy izy izy io karazana fomba fisainana io tsy tena ratsy ny ratsy fa to ratsy satria tsy hitatsika ny tena antom-pisiny manontolo zany hoe tsy mahita lavitra fotsiny zany ianao fa tsy hoe ratsy io rehefa dinihana fafenony zavatra rehetra lorsqu'on considère le tout dia hita fa mandrafitra ny tsara ihany ny ratsy fa marary anao fotsiny izy zao satria tsy hitanao ina moa miteny anglais the big picture le sary ngeza be tsy anananao dia ohatrany hoe ratsy le izy tsy mahita lavitra isika fa tsy hoe ratsy le izy nous avons un regard myope fantatro ny olona myope ka hatreto any hitany fa eo amin'ny rahalahy io fa manjavozavo ohatr'izany mihitsy fo zany ohatr'izany ozy izy io ratsy io dia vokatryio regard myope atsika io dia raha vao tena ny kristianina zany dia tokony miadopte maka an'ity fisainana ty hoe félix culpa ty félix hoe sambatra le culpa le faute bienheureuse faute rehefa vao misy zany ny ratsy dia maninona tsy faliana le izy satria zavatra kely eo anatin'ny zavatra ngeza fotsiny io dia efa hitanareo sady le tentative hanalefaka an'le izy misy sary fampiasa manazava anazy vitsivitsy ireto ohatrao le regard myope hoe ty zany le bien io le tsy hitanao satria anao eto ity zany ny abe anao fa raha mba teto zany anao mba ngeza ohatrao dia mba hitanao tsara izy Andriamanitra zany ny ato aveto katreto ny halavan'Andriamanitra fa ianao eto dia ity no hitanao dia ny ratsy zany tsy ratsy fa ianao tsy mahita tsara myope ianao zany noho ny finitude atsika zany noho ny tsika voafetra no mahatonga atsika tsy afaka mahita ohatra ny fijerin'Andriamanitra azonareo am'izay le ohatrany hoe ohatrany mitombona ohatrany sava zany fanazavana zany fa valintsika amina fomba anankitelo izy fahatsapana ny lojika sy ny baiboly fahatsapana satria maninona io dia ozytsika hoe stratégie nalefahana ny olany ratsy ihany io sy ny fahatsapana vokatry ny ratsy stratégie d'atténuation du sentiment natif du mal le sentiment iny tsy vitan'ny olona io tsy tena mitombona zany io mal foana c'est pas bien sinon on l'appellerait bien fa mba am'izay mba tsy mba voazavanao hoe naninona nanao ny tsy afaka examen sy ny tariny dia azavainao ohatr'izany le izy manamboatra raison amonoana an'ilay fahatsapana ratsy manoloana ny ratsy ny olombelona rehefa vao fantatry ny sainy le izy dia mba manana sentiment na contrôle izy zany vo contrôlenao aminao amin'ny sainao au moins le ratsy voazavanao dia mba afaka zany ny rariny sainao amin'izay fa biblika raha valitsika araka ny soratra masina izy tsy misy an'io félix culpa io amin'ny soratra masina tsisy navadibady hoe genesis ka hatramin'ny apokalypsia tsy hita ao io nakan'ity genesis 50-20 ty satria io zany ohatrotrany félix culpa raha vakina indray mandeha
raha zatratsahivina tantara namidin'le rahalany zany Josefa de be dia be zao zavatra ratsy ny ainany nakuzen'le vadin'le niasana izy de nigada sotro zany fa ny amin'ny faran'le tantara izy bras droit ny pharaon de nanavotra olona amanetsiny maro amin'ny famine amin'ny hanoanana donc de olona tena nanavotra ny Egypte sy ny manodidina anazy amin'ny hanoanana zany de ny rahalany zay nivarotra anazy raha vao tena de misy olona zany te haka ny tantara io anao an'izay ohatra zao manko tenenin'ny Josefa hoe ianareo no nosaina hanisy ratsy ratsy zany le zavatra nataon'le rahalany ianareo nosaina hanisy ratsy ahy fa Andriamanitra kosa nisaina izany oso izany ity zany le zavatra ratsy teo mihitsy de nisain'Andriamanitra azonareo le mba hahatonga izany ho tahaka ny amin'izao anio izao hamelona olona betsaka de maka an'io verset io zany olona sy ny verset izay maneho ratsy ao amin'ny tantara justifierana anazy fa ny tena marina ny fiandrianan'Andriamanitra ambony zavatra rehetra no tiany ambara amin'io ny tsara sy ny ratsy de tsy manapoka an'Andriamanitra satria karakteran'Andriamanitra hitantsika ao anatin'ny baiboly ray manontolo le hoe mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra ka raha miteny isika hoe misy zavatra tsy au contrôle tsy voafehiny de tsy Andriamanitra tsy hony Andriamanitra misy teny R6 pour olona zay moa tiako be hoe raha misy na particule kely fotsiny na zavatra kely fotsiny tsy voafehin'Andriamanitra atao amin'ity univers misy atsika ity manino tsika mivavaka tsy azo atokisana tsony io Andriamanitra io raha misy zavatra kely fotsiny tsy voafehiny zany hoe misy risque kely zany mivavaka ataonao hoe sahirana izy andinika anazy andinika le vavaka misy risque raha vao misy zay risque zay tena tsy vavaka amin'io fa tsisy mihitsy zay risque zay ny zavatra rehetra aborako amin'ny tompo de voafehany daholo na tsara na ratsy tsy manatsara ny ratsy mihitsy io amin'le fanombohany ity izy de efa miteny hoe ianareo misaina zany anisy ratsy hitanao anisy ratsy tsy fafana mihitsy ty ratsy ty fa Andriamanitra ny saina zany ho soa tsy manatsara ny ty ratsy ty le soa fa ile ratsy nisy ao anatin'le tantara foronon'Andriamanitra de mazava be tsy afaka maka verset be deabe tsika fa kely ao fotoana fa hitako mamitana anazy indrindra ohatra ny Romain 12:9 hoe aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiarambelatsy mankahala ny ratsy misy fikira amin'ny tsara amin'ny teny français moa izy tena mafonja be hoe aie le mal en horreur horerany ratsy de io aie le mal en horreur io isaky ny epistile rehetra isaky ny tantara rehetra hitanao hoe tsy manatsara ny ratsy zany Andriamanitra donc ninona théologie anao ninona philosophie anao raha te hijanona ho kristianina ianao ratsy ny ratsy sava ao anatin'ireo fanazavanareo nefa de levona le fanazavana tena ko le hoe le zany le kristianina atao levona ny fankahalana ny ratsy lasa tsy de ratsy le izy de zay ny olana misy fotoana ihany ty koa mila fantatsika fa io razoko io eny koa mbola tsy mirafitra tsara ny théologie tamin'izany fa misy fotoana izy ahitsiny le zavatra teneniny sotro zany de mila fantatsika misy fotoana ihany Saint Augustin ny haiko fa tsy voazavany ny fiavian'le ratsy zany hoe izy ohatrany mahita fanazavana fa misy fotoana izy ohatrany manaiky ihany tsy de haiko le izy de misy zavatra ohatr'izay koa zany sarotra zany ty thème ty fa miezaka ihany ny kristianina sao de mba afaka avotany ny tompo de faharoa tia somary ny kristianina antsona hoe libéral kokoa no manana an'ity fisainana ty zany libéral izy zany kristianina fa somary ny rationalité ny sainy no ambony kokoa no hoe avy izy tsy mino bon fitinika tsy mino ny soratra masina ho fahefana tokana miteny hoe inona ny marina izy zay be de be zavatra tsy noana anatin'ny soratra masina io Jesosy mandeha ambony rano iny zany tena tonga de fafany satria izy ho an'ny fiarahamonina ny anazy ny kristianisme ho fanatsarana ny moraly ny fiarahamonina ny mety sy ny tsy mety m'intéresser anazy manatsara an'le fiarahamonina zay zany entre parenthèse kely ina ntsona hoe libéral fa zareo ny tena manana ty fisainana ty hoe libre arbitre no libre arbitre no tsika afaka misafidy mahatonga an'io ratsy io tsy maintsy manome tsy maintsy ty de fa olana be amiko tsy maintsy manome libre arbitre ny olombelona Andriamanitra
raha tsy izany tsy afaka mamaly fitiavana an'Andriamanitra ny olombelona. Azonareo le logikany a? Le mal est produit par un agent libre. Isika libre io mahatonga antsika manao ratsy. Tsy maintsy nanao an'izay nefa Andriamanitra, sinon a olona robot izy tsy ory teo no ity an'Andriamanitra tena fitiavana ve ny fitiavana raha tsisy an'le possibilité tsy mity. Tena misafidy ity an'Andriamanitra ve ianao sa hoe zay no nanaovana anao dia zay. Dia zay no namaliny zareo anazy hoe le existence mal atao anatin'ny univers mihitsy ilain'Andriamanitra amin'izay ianao mba tia anazy marina tokoa. Satria manatsafidy ny olombelona dia afaka manao ratsy amin'izay, afaka miteny hoe oui na non, eny na tsia an'Andriamanitra. Rehefa miteny izy hoe tsy azo hohanina ity, ka raha ohatra ka le possibilité dinanana anazy ihany ny azoko atao, dia tsy tena tia zany fa robot an'Andriamanitra, marionnette an'Andriamanitra. Manomboka sao dia lasa atenareo va? Ohatr'izao ny olona ny hoe ilaina noho izany ny fisian'ny ratsy sy ny fahafahana manao ratsy. Iza zany no matanjaka kokoa, ny ratsy sa Andriamanitra? Amin'izay fisainana izay ambany ny herin'ny ratsy Andriamanitra. Il se plie devant le mal, il doit faire le mal, faire exister le mal pour faire ce qu'il veut. Zany hoe ny volontéany, ny fanirian'Andriamanitra tsy vita ny raha tsisy ny ratsy dia efa manohatra n'ilay fahefan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay, le omnipotence an'Andriamanitra. Tadidintsika foana le triangle ny tenen'ny tsioro teo hoe tsara Andriamanitra, mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra, inona moa le anankiray? Tsy tia ny ratsy Andriamanitra. Dia izy zany tsara be ny triangle izy satria izy zany itsarantsika mbola kristiana biblika tsara be tsika ao anatin'ireto fanazavana ireto. Eto zao dia efa afaka le hoe mahefa ny zavatra rehetra Andriamanitra satria aika tsy afaka ataony zany le hoe tia anazy ianao tsy afaka ataony zay raha tsy misy ny ratsy le hoe tsy afaka mihitsy tsy mipetaka amin'Andriamanitra, afaka ataony mahefa ny zavatra rehetra izy. Dia ozy koa zareo mba ho créature libre ny zavaboary, afaka ny olombelona fanjarintsika eto eny nandray tia ny tena olana zany, nandray risque Andriamanitra tamin'ny nanao an'izany. Zany hoe ao fa fironoka ihany ny ratsy amin'izay zareo tia anahy, misy risque zany fa aleo ataoko ihany hitanao le Andriamanitra raha apetrakitsika le hoe mahalala ny zavatra rehetra, tsisy risque zany zavatra ataon'Andriamanitra. Ao aminazy ny oui, ao aminazy ny eny, ao aminazy ny sûreté, izy ny vatolampy, izy ny zavatra tsy mihetsika indrindra ny toetrany tsy mandray risque misy Andriamanitra na kely ary na 0,00001% tsy alainy ny risque satria fantany zavatra hitranga rehetra ary mandidiny zavatra rehetra izy. Ka ity resaka auto-limitation ity zany hoe mametra ny tenany amin'le ratsy Andriamanitra hoe andray an'le risque icréer an'le ratsy amin'izay mba tsy mitompona ho antsika kristianina. Lasa tsy mahefa zavatra rehetra izy fa voateny teo ty moa tsy ovakitsika daholo reo fa ireo zany raha tena te hitady ianao dia tena ireo mbola exemple vitsy fa ireo soratra masina milaza fa ambanin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, omnipotent izy, tsy afaka amin'ireo texte ireo ianao raha mbola kristianina, afa-tsy hoe mamorona kristianisme vaovao. Voilà. Rehefa efa voalazantsika teo ihany tsy misy miala ny fiandran'Andriamanitra ngeza na mpitsipisiny dia tsy mahaleo tena tanteraka zany ny olombelona raha iverina amin'ny resaka libre arbitre amin'izay tsika tena libre indépendant n'Andriamanitra ve ny olona, tsy marina izay. Libre ny olona satria agent fitenana azy hoe tamin'ny teny anglais moa ny anarako anazy hoe volitional créature, fa agent misafidy, manana volonté, zay manana fandirina ny olona. Fa iny faniriana iny ao ambanin'ny faniriana Andriamanitra. Tsy hoe faniriana hoe zay ataoko eo dia Andriamanitra misadapta. Satria misafidy ohatra hoe tian'Andriamanitra zany hoe anao andeha droite, tsy droite fa gauche dia misadapta ny tompo. Tsy libre tanteraka amin'ny fiandrian'Andriamanitra zany ny olombelona na dia libre amin'ny choix-ny ary. Safidy koa ohatra tsy sakafo maraina tamin'ny teo dia raha torany eto dia zany omeko tsiny. Fa tsy midika izany fa zany tsy sakafo maraina teo dia
manahirana be an'Andriamanitra fa tsy voacontrôleny engany mba ho azontsika tsara zay Andriamanitra no miasa ao anatinareo na fikasana na fanatanterahana mba hatony sitrapony ho ny tenin'Andriamanitra c'est lui qui travaille en vous pour le vouloir et le faire na le fikasana na le fanaovana dia izy miasa ao anatiny ile olombelona totalement libre zany tsy dia tena miexiste fa sarotra no miteny an'izay amin'ny surtout amin'ny fiarahamonina tsy kristianina dia le cohérence ny auto-limitation hitantsika teo fa tsy mitombona farany sahady ny amin'ny fomba fijery kristiana anankiray dia ty le hoe fécondité du mal par fécondité du négatif ity koa tena na olona tsy nianatra ty zavatra resantsika ty rehefa misaina kely ohatran'io rehefa vao miresaka momba ny ratsy any amin'ny tolo malagasy hitanareo natoabolana any ty fa mitsitsikatra reo fotsiny hoe ilaina ny ratsy ampandroso ny tantara zay dikan'le hoe azavaiko amin'izay ty hoe fécondité du négatif ity le négatif zany le zavatra tsy positif le zavatra ratsy dia tsy tena hoe négatif hoe hamono handrava fa fécond miteraka zavatra tsara tena zavatra tsy hoe tsy fisiny ratsy tsy hoe négation du bien fotsiny zany le mal tsy hoe absence de bien fotsiny ny ratsy zany fa tena zavatra miasa mihitsy productif ny ratsy ary tsy maintsy misy mamokatra zavatra tsara ny ratsy dia tsara zany ny ratsy mbola mitovitovy amin'ny le niteneny Augustin teo ihany zany izy fa ity Augustin au moins tsy tena niteny nazava hoe tsara ny ratsy fa ty afaka maka conclusion mazava tsara izy hoe satria mamokatra io dia tsara io zany le mal est catalyseur de croissance et de développement hoe raha foananao io ratsy io dia tsy ohatr'izao ny fivoarany zavatra tsara ny ratsy dia ty teny gasy fotsiny piteny gasy ny ry mpanetsika ny fitomboana sy ny fivoarana Dieu permet le mal pour un bien plus grand mamela ny ratsy hisy Andriamanitra mba hiavian'ny soa ny anoherantsika anazy dia tsotra fotsiny ankoatran'izay efa voalazantsika rehetrarehetra teo illustreko amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny le izy hoe raha misy alaim-panahy ty resaka fahotana tentation zany ty hoe raha misy alaim-panahy aoka izy tsy teny hoe Andriamanitra maka fanahy ahy fa tsy azo ny ratsy alaim-panahy Andriamanitra sady tsy mba maka fanahy olona tsy azo ny ratsy alaim-panahy Andriamanitra Dieu n'est pas tenté par le mal tsisy hoe mila n'le ratsy izy zany na hoe Andriamanitra nampanao an'izao anahy tsarantsika teneny zay lozan'izay milaza ny ratsy ho tsara ary ny tsara ho ratsy izay manao ny maizina ho mazava ary ny mazava ho maizina izay manao ny mangidy ho mamy ary ny mamy ho mangidy foana mamy foana ny tsara foana raha mbola maitso ny raha mbola maitso ny maitso raha mbola mena ny mena raha mbola mavo ny mavo dia ratsy ny ratsy